Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara amintsika jiaby egny an-tokantragno izay manjoy sy magnaraka tsy tapaka na radio faniry amin'izao fotoana zao naiza ny toerana misy atsika. Miakaiky ny fotoana ahatongavan'ny Mesia koa entan'ny eglizy atrana atsika anomana tsara ny fontsika mba ahafahantsika andray ny Mesia amin'ny kafaliana sy amin'ny karavoana tokoa. Amin'izao alady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo taona 10 zao dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe tsy mba mandao Andriamanitra fa fitiavana. Hoenontsika sy raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ny ity alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo ity, izay arahiny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky ny Sofonia ampaminany. Miobia ry zanakavavy Siona, manaova feo firavoravoana ry Israely, mifalia sy mirearea amin'ny fonao rehetra ry zanakavavy ny Jerusalema. Fa ny fitsarana nanameloka anao ny sorin'ny Tompo, ny fahavalonao nentiny hodivitranao. Ny Tompo mpanjakan'ny Israely no eo aminao, ka tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro zany, izao no olazaina amin'ny Jerusalema. Aza matahotra ry Siona, ary aza miravoravo tanana. Ny Tompo Andriamanitrao no eo aminao, mpamonjy mahery, ary izy haneo ny hafaliany lehibe noho ny aminao. Angina izy amin'ny fitiavana. Noho ny aminao, dia isebiseby amin'ny hobin-kafaliana. Hovoriko ireo latsaka ampahoriana, tsy mahita fety lehibe hankalazaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Matuki Andriamanitra, Katia melanareo halay panahi.
Kasi amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Matoky Andriamanitra Matoky Andriamanitra Ka tsy amelanareo halay panahy Ka tsy amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Mandrapahovinareritu Matoky Andriamanitra Matoky Andriamanitra Ka tsy amelanareo halay panahy Ka tsy amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Matoky Andriamanitra Matoky Andriamanitra Ka tsy amelanareo halay panahy Ka tsy amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Matsisy fahavaloko ifaly Amizay farasego Kani ainy fitiavanao iany No ataoko fitokiana Kani fukri tuturabika faliana No ivunjavyamina Aisha uverukira wanitu No isunataria Matoky Andriamanitra Matoky Andriamanitra Ka tsy amelanareo halay panahy Ka tsy amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Matoky Andriamanitra Matoky Andriamanitra Ka tsy amelanareo halay panahy Ka tsy amelanareo halay panay Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Yotra no izakanareo Vaky teny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havana, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo,
Iny, averiko ndre, mifalia. Oka ho fantatry ny olona rehetra, ny amoram-panahinareo, efa kaikany ny tompo e. Aza manahy na inona, fa ambarao an'Andriamanitra amin'ny fivavahana mampifonana ary fisaorana, izay rehetra ilainareo na amin'inona na amin'inona. Iaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy ane, ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia. Mba tsika mianakavy anene tompo, o tanteraka toko any iza. Evanjely masina nosoratany masinday Lioka, voninahitra neo anao re tompo. Tamin'ny zany andro zany nanontaniany vahoaka ijoany nataony hoe, inona ary no ataonay? Dia namaly izy ka nanao hoe, izay manana akanjo roa dia aoka no meny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka no atoy izany koa. Ary nisy publikanina nanatona ataony batemy, ka nanao taminy hoe, inona no ataonay ry mpampianatro? Dia hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra no izay nasaina alenareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy hoe, ary zay kosa, inona no mba ataonay? Dia hoy ny navaliny azy, fadio ny fanaovana ankeriny sy ny fitoroana, ary maeza mianina amin'izay karamanareo. Ary raha mbola niandry ny olona sy samy ny saina tao ampony, fa ijoana angano Kristy, dia niteny ijoany ka nanao tamin'ny rehetra hoe, izaho manao batemanareo amin'ny rano, fa avy le mahery noho izaho, ary tsy mendrika nala ny fehikapony akory aho. Izy no anao batemanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, enantana ny fikororoana, ary odioviny ny famoloana, ka ny vary angoniny ao antsopotra, fa ny mololo kosa hodorony any amin'ny afo tsy mety maty. Fa nanarana maro hafa koa no nentiny nitory ny evanjely tamin'ny olona. Alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh, alleluia. Izany are, kankalazo tsika ny teny ny tompo, dera neo anao re Kriste.
ry kristianina ava malala, alahady fahatelo amin'ny fahatongavan'ny tompo isika izao. Tena ivo ny fiomanana koa ity alahady fahatelo ikerinandro fahatelo ity, fa indrindra moa amin'izao fiomanantsika mazava ho azy amin'ny noely, fa araky ny averimberitsika izao noely izao no mampiditra sika amin'ny taona masina ny famonjena, ary taonany jobily ny ankalazantsika an'izay famonjena izay, ary ao anatin'izany no anatanterahantsika ny sinoda fahafito fijanonana fahatelo izay anehosika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa tanteraka tokoa ny famonjena vokatry n'izay fiainantsika ao amin'ny Kristy izay hoe kristianina. Ka sy magaga ry kristianina ava malala, raha ireo vaky teny telo androany manasa sika rafitinina ivelona sahady, igoga sahady ny vokatry n'izay famonjena izay, de sy ninona fa ny afaliana satria sapasika tokoa fa eo anivosika izay famonjena izay. Raha ny marina nefa ry kristianina ava, to manahirana ny manambara an'izay, satria to mifanohitra an'izay tokoa ny zava-misy manodidina antsika kehitriny, ka izay indrindra no sy maintsy anehoana fa olo-pinoana isika ary olon'ny fanantenana. Ka ny antony nahatongavan'ny tompo de satria hitondra n'izay famonjena izay. Mila azy sika na marimarina kokoa ny fitiavany ansika de sy misy fetra. Isika mieritreritra ndraindray hoe mila ny tompo, fa raha ny tena marina Andriamanitra mila tsika mba ho ao amintsika izay famonjena izay, ary ny asambatra sika no tadiaviny, ka ny famonjena dia isika sambatra. Ka izay indrindra no ambarany ny zao alahady fahatelo izao, anehoan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa ny fitiavany sy misy fetra, ary sy afaka andahosika no arina izy, fa tiany isika. Ka noho ny fitiavany atsika dia hitadiaviny, ary zay no mahatonga sika milaza hoe mila atsika izy ny tadiaviny, dia isika hiadana ao aminy. Ka raha ao anatisika ary zay fiadanana izay, de izay no mitondra ny hafaliana, ary zay no mahatonga sika mifampiarahaba rehefa Noely, joyeux Noël. Ny joyeux Noël de nidikany hoe lay hafaliana hoentiny Noely, izany hoe ny Mesia andrasa sika dia Mesia ny fiadanana sy hafaliana. Nampianarin'ny mpaminany ao amin'ny bokin'ny Sofenia amin'ny vaky teny voalohany, raha milaza izy hoe aneo ny hafaliany lehibe noho ny aminao ny tompo. Rehefa tonga eto anivosika tokoa manko ny tompo dia aneo an'izay hafaliana izay. Fa izao anefa ry kristianina havana ho fantatra sika sara, ary zay no oka ho sapasika fa miakana be dehibe amintsika izay hafaliana izay. Efa feno izy ao amin'Andriamanitra, efa mitady asika izy ho sika, ka anjara sika ary dia ny manomana tsara an'izay toerana irisika, itoerana Andriamanitra izay. Zay moa zay toerana zay fa ny fiainantsika io ny fosika, ka azo lazaina zany fa izao fanatanterahantsika ny avant izao de manomana an'izay toerana izay, ary izay no ataosika koa amin'izao taonjobily ny famonjena izao, ary izay koa no ataosika amin'ny sinode. Fa indrindra Andriamanitra ray efa manolotra sika an'ilay fiadanana marina de Jesosy zanany, ka anjara sika ny manokatra ny fosika ny fiainantsika manontolo andray azy. Izay no anton'izao fiomanana amin'ny avant izao, ary azo lazaina araky ny efa naverimberitsika teto fa avant lehibe ho ansika tokoa ity avant ity.
ka ahafahasika mandray izay famonjena entiny Jesoa izay, ary ny synody ataosika isika miara-dalana dia mitondratsika amin'izay taonjobily izay ihany, ary entsika ihany koa manome toerana an'Andriamanitra amin'ny fiainansika, ary izay nokendresika indrindraindrindra amin'izao fijanonana telo izao. Fahasoavana miampy fahasoavana izany noetresika izao ry kristianina ava malala. Misy akony manokana ho antsika tokoa zany ity Noely 2024 ity. Miomana ary sika fa indrindra amin'ny fandraisana ny sakramenta ny fampihavanana. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra. Izany no ankalazaisika amin'ny Noely. Takalo sarobidy mihoatra izay mety saintsaintsika olombelona, satria ny takalo eo amintsika dia matetika zavatra anankiroa mitovitovy ny fanakalozana. Eto anefa tena samihafa mihitsy, satria Andriamanitra no anankiray ary sika olombelona Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona. Sy azo sainsaina tokoa izay fa tanteraka nefa, satria eo ny fitiavan'Andriamanitra. Azo lazaina manko fa tena very be Andriamanitra eto, nefa noho ny fitiavana dia mahafoy Andriamanitra, ary io fahafoizana io no mitondra famonjena ary hafaliana ho antsika olombelona. Izay koa ho ansika no an'ny lalana tokana sy azo difina sy azo elana atongavana amin'ny tena hafaliana ho ansika. Mino sy matoky aho fa miandrandra izany hafaliana izany sika, ka izao taonjobily izao fiavian'ny tompo izao anampy asika anova ny fiainansika, anova ny fosika, anova ny foamampanahnsika. Ka raha miova ny fosika ka lasa fon'Andriamanitra dia ho tahaka n'ilay ambarany Sofenia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, satria sy anameloka antsika isony Andriamanitra fa anatsara, ary zay ny ahatongavan'ny mpamonjy lay mpanjaka ny fiadanana anatsara ny fiainantsika. Io le mahatonga sika milaza hoe miankina amintsika zany ny tena zava-dehibe. Ka izay no nahatonga ny mason-dahapoly amin'ny vakiteny voalohany, sy mba mananatra isony izy fa sady mampirisika no manome sosokevitra no mibaiko azy raha azo lazaina amin'ny vakiteny faharoa amin'izao Alahady fahatelo ny fiaviana izao. Hoy indrindra izy, akaiky ny tompo, ao aminao ny tompo, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, mifalia. Izay no eksperiansy nananany Paoly kazarainy amintsika ihany koa. Aoka zany ho fantatra ny olon-drehetra fa efa akaiky ny tompo, ary sy akaiky amin'ny fotoana fosiny fa akaiky amin'ny toerana, ka anjarasika no mandray azy. Ry kristianina havana, aoka sy mainsy ho fantasika sara fa lay hafaliana entiny Jesoa dia sy lay hafaliana atolon'izao tontolo zao. Hafaliana mamitaka ny hafalian'izao tontolo zao, satria mandalo miserana ary matetika aza mitondra aminenina sy fahakiviana. Fa ny hafalian'i Kristy maharitra mandrakizay. Izay no ifampizarasika rehefa tonga ny Noely, ka ilazasika hoe Joyeux Noël. Ka inona tokoa ary moa izany io hafalian'Andriamanitra io? Io hafaliana io no ambarany Joany, izay nivelona n'izany tokoa, ary marina olona niafy Joany tany anefa ny andro ny tompo, ary izay ny amintsika ihany koa. Raha te hahazo an'izay hafaliana izay dia tsy maintsy mibebaka isika, ary io sy ho isy ny fibebahana raha sy misy ny fiafiana, sy misy fahafoizana raha sy misy an'izay fampizalian-tena izay. Ka raha te handray ny hafalian'ny tompo ary sika, izay sy hafalian'izao tontolo zao isika, dia sy maintsy miafy isika. Namaly an'ireo fanontaniana izay napetraka taminy, ary ijoany anampin'ny olona andray ny tompo. Ho indrindra izy, raha manana akanjo roa dia oka anome an'izay sy manana, ary raha manan-kanina aoka anao toy izany koa. Izay hatrany no tadiaviny sy nambarany eo an'ireo izay nanodidina azy. Raha te handray ny tompo tokoa ary amin'izao andro fahatongavana izao sika, amin'izao taonjobily izao izay aneho sika ny tena fitiavana,
de sy inona fa ny fifampizarana ny soa, ny fifampizarana zay opelantanana amin'ny hafa ka mifanasoa mifampisimbona ho isika araky ny lohevitra ny synody fijanonana fahatelo. Ka raha tiasika tokoa ny toetra ao amin'ny hafalian'ny Tompo dia io zany ny lalana mahay mifanasoa, mahay mifampisivona, ka io no mampibaribary fa miova tokoa ny fifandraisana eo amin'ny fiainana, miova tokoa ny fifandraisana eo amin'ny mpiarabelona, eo amin'ny zavaboary amin'Andriamanitra. Azosika onina tsara ary ry kristianina havana ny antony anaovasika izao synôda izao, ary indrindra izao fiatrehasika ny fijanonana fahatelo izao. Andray an'Andriamanitra bebe koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika, zany hoe ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro raha mahay mifanasoa, raha mahay mifampizara, raha mahay mifampisimbona, ka everina amin'ny toetra sika araky ny narian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany. Io ny vocation sika, isika mifampisimbona fa sy mba manjakazaka, isika mikolokolo sy mikarakara ny zavaboary ary sy hoe manjakazaka amin'ny zavaboary, ka ahafahasika mivelona n'izay tena fihavanana sady kristianina izay, ilay fihavanana nentin'ny Kristy. Ka izay indrindra no ampianarin'ny taonjobily amintsika io fifandraisana vaovao io araky ny voalazan'ny bokin'ny Levitika amin'ny toko 7 izay mamaritra ny fifandraisana vokatry ny fankalazana ny jobily. Azo lazaina ary fa ireo torolalana ambaran'ny Zoany dia natao ho ansika siraikiraiky araky ny sokazim-piainantsika, hoentisika manomana ny fandraisana ny Tompo ary fandraisana ny taom-pamonjena ny taona jobily, ary iomanantsika, ivelomantsika an'izao synôda fahafito fijanonana fahatelo zao. Sy misaraka amin'izany ny fahafoizana raha tiasika hiavao ny fifandraisansika ary sy maintsy mivelona ny fahamarinana isika, manalavitra ny fiasaram-bola sy endritsika ao amin'ny evanjely fa tany sainy Zoany siraikiraiky araky ny sokazy ireo, ka azosika tohizana izay arakaraky ny sokazy eo amin'ny fiainantsika. Ohatra zao raha tiasika iverenana ny evanjely ny publikanina zay mpamory etra sy marina dia nilazainy Zoany, aoka nareo sampandoa mihoatra n'izay nasaina nareo, izany hoe aoka toetra eo anivosika ny fahamarinana izay tokony mampibaribary fa ao anatin'ny jobily ny famindrapo isika, ampanjaka ny rariny, ampanjaka ny isiny, ampanjaka ny fahamarinana. Torak' izany ihany koa ny maramila zay nanontany hoe inona no mba ataonay, dia hoy Zoany alaviro ny herisetra ho ansika rehetra izay fa sy ho an'ny maramila fotsiny, alaviro ny herisetra amin'ny faritra maro eto amin'ity tanindrazasika ity, indrindra eto amin'ny tanàna misy asika. Aoka ampisahatra ny herisetra isika fa ifampizara kosa ny fampihavana, ary zay no nasongaditsika tamin'ny Cannes 2024 teo. Izay ny vokatry ny famindrapon'Andriamanitra, raha mivelona amin'ny famindrapon'Andriamanitra tokoa isika, ka sy ampiasa ankeriny, sy ampiorohoro, ary aoka sy ho isy fampitahorana, aoka anaza ny fahamarinana isika, ary de zay ny fiomanana tsara hitondratsika amin'ny tena faliana entiny Noely sy entin'izao taonjobily zao, hitondratsika amin'ny tena fiadanana marina. Hitasika ary kristianina hava fa ny Noely zay ankalazaisika dia miankina be dehibe amin'ny fiainantsika, araky nefa naverimberitsika Andriamanitra dia efa pare anome an'izay fahasoavany amintsika izay, fa anjara sika ny tsy maintsy deside andray azy leroso amin'ny lalindalina koa, ary izay no tanterahintsika ary amporosina matetika sika ry kristianina havana amin'ny fandalinana amin'izao synôda fijanonana fahatelo izao, manambara fibebahana tahaka ny iantsony masonday Zoany an'ireo sokazon'olona ny firososika mikatroka amin'io synôda fahafito fijanonana fahatelo io, sy atao akandrina fosina nefa sy devoara fa araka ny averimberina amintsika anampy asika
izery ny fiainana, anao discernement, ary rehefa avy manao ny discernement tena izy dia mikatroka manavao ary mitondra ny hevitry ny n'Andriamanitra, hevitra ny Kristy, hevitra ny Eglizy. Ry kristianina havana, amakivaky nyity taona ity ary sika, ary efa atolon'Andriamanitra amintsika amin'izao lahady fatelo izao, tamin'ireo vaky teny nresansika teo, ny tanjona araky ny voalazan'ny mason-dahapoly, mifalia sy sosikevitra fa tena baiko tokoa no nataony, mifalia hoy isika teo. Ifaly isika raha mahay mifampizara, raha mahay mampanjaka ny fahamarina, mampanjaka ny rariny sy ny hisiny, raha mifanasoa, mifampisimbana, ka amin'izay ho lavitra ny herisetra sy ny horohoro fa ao anatin'ny fihavanan'ny Kristy isika, ka hiada-pinaritra ao aminy. Ry Jesosy Tompo, manambara aminay ary ireo tenin'Andriamanitra fa ny tena fiomanana sara indrindra ka mitondra amin'izay hafaliana izay amin'ny fiadanana dia ny fivelomana amin'ireo afatra ambaranao ireo. Enao tokoa ny hafalianay, enao tokoa ny fiadananay, enao ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao izay tena maratra tokoa ankehitriny. Koengany izao fiomanana izao, fiomanana amin'ny Noely, vahatongavanao, fiomanana ny taony Jobily, ny famonjena nentinao anay, ary izao fanantanteranay ny synôda fafito, fijanonana fahatelo izao, anampy anay bebe kokoa, ahita ny tena endrikao eo amin'ny zava-misy amin'ny fiainanay, ka izay vaty misakana rehetra eo aminay sy eo manodidina anay sy hafanay miroso amin'izay tena faliana izay ane, esorinao eo aminay, ka mba ho fo vaovao no entinay mankalaza Noely, fa indrindra mankalaza izao taony Jobily ny famonjena izao, ary anatanterahanay an'izao synôda izao. Masiny Maria Reno, ampianaro izahay iombina bebe kokoa aminao, ka ho tantano izahay ho any amin'ny Jesosy lay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Masinday Josefo, ampianaro izahay, ahay ampanjaka Jesosy eo amin'ny fiainanay, ampanjaka ny marina fa lehilahy marina ny fiantsonanao. Ampianaro izahay, akatahakanao, aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesosy, lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny Radio Fania.